ufana mariana ny fadimapolo taona ny joroany ny choral APF namboara peo fanantenana paroisse Notre-Dame des Lourdes dia manolotra ho anao seho tokana seho iavaka indrindra seho tsy manam-paharoa concert évangélique 50e anniversaire ny zoma faharoa novembre amin'ny fito ora hariva manoloana ny église Notre-Dame des Lourdes tapakila fidirana 10 000 ariary invitation 30 000 ariary concert évangélique 50e anniversaire ny choral APF hoahenonao reo hira zay nafantaranao ny APF hatramizay na ny talona ny kehitriny koa tongava ry ara ifety amin'ny APF ny vendredi 22 novembre à 19h devant l'église Notre-Dame des Lourdes tongava maro fa hoafapody koa ianao sitrako ny mihira ho an'ny tompo ny andro rehetra iainako salamo fa efatra am'zato andiny fa telo amin'ny telopolo